Mbola eo amin'izay taranja handball izay ihany fa mahakasika ny ekipa ny Saint-Michel kosa indray izy ity tsara ny vokatra ho an'ny ity ekipa ity tamin'ity tao mpilalao-vana 2024 ity ny alatsinainy teo ary dia nakasitraka ireo mpilalao sy ireo mpanazatra ny mpitantana ao amin'izany handball Saint-Michel izany. Taorin'ny nandrombahany ekipa senior zazalahy ny anarana mahatompon-dakan'i Madagasikara tamin'ny Toliary dia nanao podro indray ny ekipa lasy ny AS Saint-Michel nandritra ny fehezina ny tompon-daka nasionaly taranja handball sokajy U22 natao tamin'ny Fianarantsoa ny 7 Oktobra ka hatramin'ny 7 volana Novambra teo. Amboara telo tamin'ireo efatra ny edina tamin'ny tompon-daka nasionaly arak'izany no nobatain'ny ekipan'ny Masinda tamin'ity taona ity. Laharana faharoa kosa nisy ny ekipa senior zazavavy. Azo lazaina ho fahombiazana tanteraka arak'izany no azon'ity ekipa ity nandritra ny tao mpilalao-vana 2024. Nentina nanamarika izany fahombiazana izany ary dia nisy fiaraha-mifaly nataon'ny fianakavian'ny ASSM Handball tetsy amin'ny coup d'état Anosy ny alatsinainy teo. Tamin'izany indrindra no nisaoran'ireo mpitantana ny ezaka vitan'ireo mpilalao sy ny mpanazatra ka nahazoana ireo vokatra ireo. Sambany teo amin'ny tantaran'ny ASSM Handball tokoa mantsy no nibatam-boara telo tahaka izao. Teo am-pamaranana ny lanonana dia nisaotra ireo mpanoana rehetra izay nanampy-betsaka ka nahatongavana tamin'izao fahombiazana izao. Fantatra tamin'izany ary fa nahatratra 200 tapitrisa ariary ny fandaniana nataon'ny ekipa tamin'ny taona 2024 iny. Anisan'ny mba hatoerana tamin'izany fandaniana izany ny fandehanana tamin'ny Tunisia niatrika ny fiajiana ny amboaran'ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka. Nampanantena moa ireo mpitantana sy mpanazatra ary mpilalao an'ny ASSM Handball ireto fa hiezaka hanao tsaratsara kokoa hatrany amin'ny tao mpilalao-vana manaraka.